Ny tanora malagasy sy ny teknôlôjia vaovao tahaka ny aty amin'ny tany afrikana rehetra dia mbola lavitrezana ankehitriny ny fahafahan'ny tanora malagasy mifehy ireny karazana teknôlôjia ampifandraisana ireny na dia tsy azo ialana intsony azy izany izay isan'ny antoky ny fandrosoana amin'izao taona arivo fahatelo izao. Raha ny tarehimarika farany dia 2,7 ihany aloha hatreto no mahazo internet eto amintsika. Efa ho 3 taona izao isan'ireo fikambanana mpanao asa soa nitondra ny anjara biriky ny fikambanana fity. Tsy fanampiana fotsiny ihany no imasoa an'ity fikambanana ity indrindra ho an'ny tanora fa fampitana fanabeazana ara-tsaina sy fahaizana mitoetra ihany koa. Asa mandeha miandalana ho an'ny tanora amin'ny nanomboana izany ny volana febroary 12. Renim-piany Maison des Jeunes manerana ny nosy ny filohan'ny fikambanana fity mialy Rajoelina tamin'ny fotoana mbola nitantanan'Andriamatoa Serge Ranaivo ny ministeran'ny tanora sy ny alavoly nanomboan'ny tetikasa ary mbola izao mitoy izao. Ny aloha izany ihany koa dia efa niany sekoly Orange School amin'ny fikambanana fity nanomboka ny taona 2020. Ireo tetikasa roa ireo no nitsirian'ny hevitra antarana izany manerana ny nosy. Nandomba ravarana tany amin'ny orinasa Orange Madagascar sy ny fikambanana Orange Solidarité Madagascar araka izany ny fikambanana fity ary namaly ny antso izy ireo ka namatsy fitaovana io tetikasa io. Ny fanatanterahana io tetikasa io dia ny ministeran'ny tanora sy ny alavoly no manome ny trano izany hoe tranoben'ny tanora na Maison des Jeunes manerana ny faritra 12. Toerana iray natokana ho an'ny tanora no antsoina hoe Maison des Jeunes ahafahan'izy ireo miserasera sy mifanakalo hevitra ary mandalina misimisy kokoa ny fahaizany ialany amin'ny fandanian'andro tsy mendrika. Amin'ny alalan'ireo tranoben'ny tanora ireo ihany koa no ahafahana manara-maso sy manampy ireo tanora amin'ny lafiny maro na ara-pahasalamana na amin'ny resaka fianarana na kolotsaina na misehatra ny fampandrosona sy mifanampiana azy ireo ho lasa olombanona. Isan'ny manokana eto ny Orange satria izao tetikasa izao no tanteraka dia noho ny fahatokisana apetraka ao aminay ka tsy nisanasarina aleo tanana ho amin'ny fanatanterahana izao atrehantsika izao. Ny atao mpifandraisana ara teknôlôjia avenir na connexion internet au débit dia antenaina fa anampy ny rehetra ifandray ara-potoana manerana izao tontolo izao ary koa mba hisiany fivelomantsaina misimisy kokoa eo amin'ireo tanora tsirairay avy. Koa indro ary apetraka ato amin'ny Maison des Jeunes izany airaha izany ino fa ho ampiasainareo araka tokony ho izy io internet io. Niompana tamin'izany afatra manokana ho an'ireo tanora teto. Ny fitaovana toy itony fanohitra hoenty mampandroso ary afaka handaniana ny fotoana malalaka ampitombona fahaizana sy fahalalana hibanjinana ny ho avy. Orange Madagascar, Orange International Orange Madagascar, no mandray antanana avokoa ny fifandraisana na ny antsointsika hoe connexion internet Orange ary dia momay méthode izay amin'ny ampiasana golazakisy mandehanana ihany koa ny fampianarana ireo coach hiasa elan'ny fitoerana izay miparitaka eran'ny nosy. Nanome toky kosa ny ministry ny tanora sy ny alavoly fa anampy amin'ny fanaraha-maso sy fikojakojana ireo solosaina misy internet ireo manerana ireo Maison des Jeunes ireo. Matokisana tanora ny fampizanay mihitsy no andray an-tanana sy anara-maso ake ny fampiasana ireo fitaovana manaram-penitra ihany koa omenareo ireo. Ny Maison des Jeunes tao Vatomandry no nisantarana izany hetsika izany ny 15 volana marsa teo. Toy ny amin'ny ankamaroan'ny faritra eto Madagasikara dia tanora no betsaka aty an-toerana. Nefa nahazo lazaina aza fa efa komina lehibe Vatomandry dia tena mbola sarotra ho an'ny tanora ny mahita connexion ary tsy maintsy sandaina vola lafo ny fahafahana mahazo connexion. Manamaivana io fahasahirana ny tanora io ny fahazoan'ny Maison des Jeunes eto ny internet. Manampy indrindra sy fisian'ny connexion amin'ny Maison des Jeunes? Manampy tsara. Manampy afaka mifanerasera amin'ny namana efa mianatra amin'ny université, afaka mifankahita amin'ny namana maromaro. Dia namana esa ohatra izao no mifanerasera amin'izay? Misy namako izao mianatra barikady
ordi dia misy namako mianatra amin'nkazo dia afaka mifanondefa message afaka mijery zavatra nefa zany ampianarana dia afaka manao karan'izany koa ohatra ny fianarana dia mijery ohatra hoe mizaha histoire de Madagascar karan'izany. Dia iny antindry atao rehefa vita amin'ny koto zao dia manao gestion. gestion aiza ny atao tamatavy mety tamatavy. Tena faly be aloha zany azo an'ilay izy satria afahana mba hoe mba mivelatra kokoa amin'ilay izy. Tena faly be mihitsy aloha nahazo an'ilay internet sady eto vatomandry koa mbola vitsy zany ilay izy dia asa ohatrany hoe mafaly any tena. Afaly be tena faly mihitsy internet zany mba fahafantarako anazy dia mba hoe azahoana nouvelle avy any amin'ny ankizy namana rehetrarehetra zany dia mba te hifanerasera amin'ny tanora amin'ny olona rehetrarehetra dia faly be zay eto vatomandry notolorana zavatra maventy be ohatran'izao. Natolotra teto Vatomandry, connexion internet haut débit. Taorin'izany dia niazo amin'ny Feneri Vest indray ny fikambanana Fity sy ireo mpanohana mpiara-miasa aminy. Ifeno arivo Atsinanana, renivohitry ny Lajirofo, be vola mihodina rehefa fotoam-pihoditazana sy fanondrana ny vokatra io ka manokatra mora foana ny varavarany rendrarendra ho an'ny tanora. Niompana tamin'izany afatra manokana ho an'ireo tanora teto. Ny fitaovana toy itony fanohitra hoenty mampandroso ary afaka handanina ny fotoana malalaka ampitombona fahaizana sy fahalalana hibanjinana ny ho avy. Natolotra teto Feneri Vest, connexion internet haut débit. Avy any Atsinanana Nosy dia nitodotany Ambositra indray ny Fity. Fitopolo isanjaton'ny mponina eto amin'ny renivohitry ny faritra Moronmany ity no tanora ary manana taonina izy ireo raha ny hatsaran'ny tranoben'ny tanora eto no izany fitaratra amin'ireo maison des jeunes manerana ny Nosy. Rehefa nomena ny toromarika rehetra ny amin'ny tombontsoa azon'izy ireo amin'ireto fitaovana azona internet ireto dia nanome toky ireo tanora fa hikojakoja sy ampiasa araka ny tokony ho izy ireo. connecté amin'ny alalan'ny internet zany dia azahoana vaovao miany ivelany, azahoana fifandraisana ohatr'izany dia misaotra sahadiny association Fity izay nanome anay connexion aty Ambositra satria ilain'ny tanora betsaka aty koa izy io. Fahafantarana vaovao manerana ny tany dia eo koa ny ahafantarana fomban-drazana ny avy any ivelany zany na ny avy eto an-toerana dia ahafahana mifanerasera amindreo ihany koa. Dia rehetra tadiavinao na fianarana na inona dia hita ao anatin'ny internet daholo. Ny zavatra apetraka zany dia manentana ny tanora rehetra zany mba tsy salasala fa hiroso mba hanaraka ny teknôlôjia vaovao mba hoentina mampandroso ka ny tsara ihany no tovosina ao anatin'izany izay mahasoa indrindra fa ho an'ny tanora indrindra. Dia tsy nahafoy ny tanora n'Ambositra mihitsy izy fa dia hatramin'izao dia mbola tohizany zany ka dia mamerina ny fisaorana fankatele manentona izahay ho anao madame Mial Rajoel ary mirary soa ny fikambanana Fity izay taritinao mba vita be amin'izany asa tsara dia tsara ataonao zany. Tantarara tamin'ny taon'ny faritra ny mena internet haut débit itony ny fitiavan'ireo tanora ireo kolontsaina nentim-paharazana toy ny diso ny fitafy, fomba izay azon'izy ireo zaraina sy ampahafantarina ny any ivelany manomboka izao noho ny internet. Natolotra teto Ambositra, connexion internet haut débit. Atsinanana, Analanjirofo, Amoriny Mania. Vady vahafito miany kosa ny faritra fahaefatra mitondran'ny fikambanana Fity sy ireo mpiara-miasa aminy ity tetikasa ity. Efa misy saingy mbola tsy ampy ihany koa ny fitaovana ahafahana mahazo ny internet aingam-pandeha eto Mananjary. Ankoatran'ny mahafitaovan-tserasera ahafahana mikaroka sy mandalina ny internet dia nisingan'ny mpianatra manokana teto ny antony mahazava-dehibe ny fahazoan'izy ireo ity connexion ity noho izany fitaovana iray mahomby sy vetivety ahafahana mitady vatsim-pianarana ny ivelany. Tombontsoa zany dia mampivelatra bebe kokoa ny tanora zany mba ahafahana mikarokaroka be zavatra toy izay tsy fantatra teo aloha. Ohatra hoe momba ny fianarana, fialam-boly
dia izy fanomezana tsy andovambola dia sady mba hanomezana fahafahapoantsika tanora dia tongava daholo. Ohatran'ny association Fitia sy ny Orange Fondation izay nanomeny solosaina anankidimy ity ho ana eto Mananjary amin'ny tanora eto Mananjary dia angamba zava-dehibe ho anay tanora ity solosaina zany hoe ny internet ity misokatra amin'ity satria afaka mahafantatra zavatra be dehibe zay. Natolotra teto Mananjary connexion internet haut débit solosaina 5 seza sy latabatra mifanaraka aminy ary onduleur. Teto Tsirono Mandidy provo mivainga ny fiara-miasa miendrika 3 pena ny partenariat public privé ny fahatotosany tetikasa toy izao. Voalohany, mampitombo ny fahaizana sy ny fahalalana ny fanananareo ka hanampy betsaka amin'ny fianarana ataonareo. Faharoa, ahafahanareo fanerasena ihany koa amin'ireo tanora marobe namanareo na fianakavinareo manerana andosy ary hatrany ampitan-dranomasina rehetra. Fahatelo, azahoanareo manaraka fotoana ny zava-misy mitrano teto Madagasikara ihany fa manena amin'ny tany mihitsy. Faefatra, manampy anareo koa izany amin'ny fitadiavana asa. Mifanaraka amin'ny entaentanareo ka hananareo fivelomana entina miandry fiainanareo manontolo. Avy hatrany dia afaka nanaraka ireo vaovao iraisam-pirenena farany ireto tanora ireto. Izy aloha zany zava-tsy be ho an'ny tanora tia mifaritra Bongolava satria maimaimpona le connexion internet izay natolotry ny association Fitis sy ny Orange dia zavatra tsara mihitsy zany izy ho an'ny tanora ahafahan'ny tanora mijery ny manatombo ny fahaizany. Isan'ireo nahatsapany mahazava-dehibe ny fisian'ireto fitaovam-pifandraisana ireto itoavina. Isan'ireo mpianatra mendrika tamin'ny fanadinana CEP 12 tao amin'ny faritra Bongolava notoloran'ny fikambanana Fitsy fialan-tsasatra tany Mahajanga. Tsara any izy fa taloha zay ohatra hoe dia amin'ny connexion dia mila makany misokara dia mandana vola be dia fa zao izy zao mba aty fotsiny dia mora kely hanao connexion dia mijery zavatra vaovao sy mahagaga dia amin'izay koa mba ahafantaranao zavatra misy eran-tany ohatra hoe misy crise zao ohatra hoe any Syrie dia sady amin'io mbola gratuit le izy. Natolotra teto Tsirono Mandidy connexion internet haut débit. Teto Ambatolampy dia connexion internet ny ampy fitaovana mifandraika amin'izany no natolotra na dia tanàna tsy dia lavitra loatra n'Antananarivo azy ty tanàna iray ao amin'ny faritra Vakinankaratra ity dia hita fa efa liana sady amin'ity teknôlôjia vaovao ity ny ankamaroan'ireo tanora satria hipoka tanteraka ny trano ben'ny tanora teto. Teto Ambatolampy dia sindianana manokana ny fanampiana ny centre orphelinat de la police nationale ary ny maison d'arna eto Ambatolampy. Betsaka koa ny efa natao an'ireo zavatra ambodreo ary tsarovy fa misy tanora koa any amin'ireny centre orphelinat reny koa dia anaika koa mitokotra andraikitra ny maison de jeune mba ahafahan'ireny tanora izay kamboty reny mba afaka mitoka koa ny soa azo amin'ny maison de jeune. Fandraisana eto Madagasikara na fifandraisana any ivelany reto Madagasikara moa izy hoe Facebook iny tena miasa raha eto Madagasikara fa raha ny andafy izy be dia be raha ohatra hoe fifandraisana any andafy ohatra hoe France zao ohatra hoe Yahoo azona tombontsoe tena Natolotra teto Ambatolampy connexion internet haut débit solosaina efatra seza sy latabatra mifanaraka aminy ary onduleur. Avy tany atsimo dia niazo ny faritra Tsimandrefa natao Morondava ao amin'ny faritra Menabe ny fikambanana Fity.
tsy ambaka ireo tanora tamin'ireo faritra maro nolalovany ireo tanora teto satria na dia somary zava-baovao azy ireo aza amin'ny fampiasana ity karazam-pifandraisana ity dia nampiseho hafaliana sy fahavononana ny hianatra ny amin'ny fampiasana izany izy ireo. tadiavo zao ohatra hoe mikasika hoe iny zany atao Orange Money zay zany tadiaviko amin'ny internet anany zao. Tena faty fa nahazo zavatra vaovao e dia mba misy elan'ny tanora voly dia en plus n'izay koa le misaotra betsaka amin'le fanampiana satria ny internet dia betsaka ny zavatra azonay avy amin'io satria afana mifanerasera amin'ny namanay ahitsanay information des études betsaka ny document hitao. Mahatsara mihitsy zany internet io da alalanao amin'olo hafa any zany na ivelany ohatra ivelany Madagasikara zany zay zany ahafantarako agnaminy satria tegna mbo mpianatsy da resaka fianarana intéressé agnaminy da mandrisika ejanjy afara koa zany mba hianatsy ny raha tiky. Natolotra teto Morondava, connexion internet haut débit. Ny anatsimo hatrany dia ny fikambanana vity tato anatin'ity hetsika fanolorana fitaovam-pifandraisana avo lenta ho an'ny tanora ity ka ny tranobe ny tanora ny Toliara indray no nahazo izany. Teto dia mbola nisy ny fanomanana teknika tsy maintsy mbola natao. Ila mot de passe sécuriser-tsika an'ilay resaka connexion atao amin'izany des jeunes mba tsisy hangalatra. PC nampiasainay rehetrarehetra avy aty amin'ny Orange dia efa ohatray daholo fa misy amin'izany des jeunes efa manana ny ordinateur dia nampiany fotsiny clé wifi ny ordinateur zakaroa dia connexion par wifi mampiasatsika elana le resaka fita sy am'trano dia facile kokoa mampiasa wifi par rapport à mampiasa connexion en ligne et amina sy ohatrany. Raha tsy ahivina dia isan'ireo ankizy namiratra tamin'ny fanadina fanjakana ireo tanora teto. Teo aloha izy dia voatery tsy maintsy nanokanana teti-bola manokana ireo tanora vao mahazo internet. Amin'izao fotoana izao dia fotoana sisa no alamina ahafahana mitady izay ilaina rehetra amin'ny alalan'ny internet eto amin'ny tranoben'ny tanora. Zava-dehibe aloha zany hoe efa tsy fanjakana tsy ampifanjakana irery ihany zany no mideside ny ho avin'ny firenena fa ny premium natoka rehetrarehetra zany en synergie no mikatsa ny mahasoa na ny tanora zany na ny sehatra hafa na ny fampianarana na zay etretra. Raha amiko manokana satria zaho aloha mpianatra dia maro ny recherche ataonay momba ny fianarana zany dia manampy tena manampy mihitsy zany le connexion internet satria maro sujet le mesainay momba ny zao dia le vao tsisy vola nefa dia tsy tanteraka izy. Midika tena hoe fisokafana ho an'ny tanora ity Toliara izy dia manoloana an'izay zany dia tena hoe zava-dehibe ho an'ny tanora ty indrindra fa ho an'ny tanora ny Toliara dia tokony hoe tsy hanaomba ny zavatra ny fanantonana aty amin'ny maison de jeunes ny tanora mba hisokatra bebe koa zany ahafantatra ny zavatra misy eto Madagasikara sy zao tontolo zao. Manampy amin'ny recherche raha ohatra ny mpianatra amin'ny université zao tena manampy amin'ny documentation be le izy satria misy an'le bibliothèque amin'ny internet zany dia afaka consultena satria matetika zany le bibliothèque amin'ny eny amin'ny université sy ny amin'ny bibliothèque amin'ny lasy tsy feno le boky ao anatiny dia ato zay zany micompasie an'izay recherche zay. Na ohatra koa hoe misy devoir na ohatran'izay hoe manao exposé dia ato koa zany afaka hijerena azy. Afa-po ny tena amin'ny fainganan'le connexion no afa-po koa amin'le devoir atao. Misaotra ny présidentin'ny association Fitia sy ireo Orange Solidarité koa zany nanampy anay tanora amin'ity fanzahoana n'ity zavatra ity fa tena efa ilaina efa ela satria zao no fanamby amin'ny taonjato vaovao hoe zay tsy mahay ordinateur dia sahala mibady. Natolotra teto Toliara
connexion internet haut débit solosaina enina seza sy latabatra mifanaraka aminy ary onduleur. Ny any avaratra indray taorian'izany ny fikambanana fity ary tonga teto Antsohiry renivohitra Sofia. Raha ny taremarika dia faritra fahafito amin'ireo 12 ahitana tanora maro ny eto. Tsy arakarak'izay fahamaroan'izy ireo izay anefa ny fafana mahazo itony karazam-pifandraisana itony satria ireo izay manan-katao ihany no afaka mahazo izany ary voafetra ny fafana mahazo izany. Tongony ho an'ny tanora indrindra afaka miconnecté nanempona zany satria mitsofoka tsy mandoha vola fa mandeha amin'ny cyber mandoha vola dia tongony ho an'ny tanora zany ny fahazahoany azo. Mety zany ohatra mijery mail na ahitana le zava-baovao zany ivelany bebe zany ampitombo le fisainany tanora zany. Voalohany aloha le avenir aloha dia tsara be ohatra hoe olona amin'ny internet dia tsy ohatra hoe rehefa mitady asa reny rehefa misy asa tiana tadiavana dia tsy mijaly amin'ireny dictionnaire dia mamandry ny sujet any amin'ny baka reny za mokaka baka dia amin'iretsy hoe tsy dia mijaly mijery an'le sujet. Mba afaka fanerasera amin'ireo namana rehetra any ivelany afaka mifanerasera zany amin'ny resaka communication dia mba amin'ny resaka ohatra misy club na jeune na jeunesse zao any amin'ny hafa any dia mba afaka mifampiresaka mifantana. Antsohiry connexion haut débit solosaina 4 seza sy latabatra mifanaraka aminy ary onduleur. Teto Nosy kosa amin'ny namaranana ny ezika fanomezana connexion internet ireo tranoben'ny tanora andiany voalohany no tanterahan'ny fikambanana fity. 700 niponina dia saika tanora avokoa. Tanàna iray malaza amin'ny rendrarendry Nosy be noho ny tsy fahampian'ny fiaramboly mendrika dia maro ireo tanora ny voasarika amin'izany. Zava-dehibe araka izany ny fisian'ny connexion internet eto satria amatoko ny olan'ireo tanora Nosy be. Liana tamin'ny fampiasana izany izy ireo. Tena faly mihitsy za io zegny miinteressé za satria zegny le resaka internet ty zegny connexion io maro be zegny le raha tadiaviny jeune am'le raha zegny ke zegny manana tombotsoa be zegny jeune izy koa raha ohatra zegny manana fahaizana misy connecté gratuitement izy regnitsika tato izy. Izy mikasika histoire, mathématique, science karaha izy. Intéressé za en tant que za étudiant zegny angala bac dia magnano recherche amin'ny internet ty za surtout amin'ny mikasika sujet type corrigé zegny tegna tanjonaka azy. Izy est gratuit, ouvert pour tout le monde. Nandesina nagnentina hoe tanora zegny izy mba tsy horokiagnano fa mba hoe mba andeha hagnano connexion internet maro zay raha sanao za mikasika fianarana surtout jo bac efa mariny. Bac efa mariny BPC occasion zay mba mandeha amin'ny maison de jeunes zay mba magnano recherche zay fa tsy hoe iza raha hafahafa na resaka raha diamo fa mba za hoe resaka raha fianarana fa tofanamezany mihitsy hoe bojo ho an'ny jeune de Nosy be. Raha araka ny fahitako izy zegny dia mampiegny le asa ratsy ny tanora eto amin'ny tanànanay zay sady izy koa ny tegna ny tsara izy satria zay ateo nisy fotoagna be tsy nianatra igny mba nila izy kanefa izy io ndraiky na tsisy raha maharatsy izy na fa mba loisir madinidinika satria aminay tsy dia misy loisir maro zay. Izy ty moa dia ho an'ny tanora ary reo moa le hoe tetikasa ito neranananao fa dia misotra tsisy olana fa dia mirina hoe ho vita daholo 2 natolotra teto Nosy be connexion haut débit solosaina 5 seza sy latabatra mifanaraka aminy ary onduleur.
raha totaly zany folo nisan'ny tranobe ny tanora na maison pilote ny toloran'ny fikambanana fity connexion internet tamin'ireo faritra roa amby roapolo esika ny arahany tamin'ireo mpiara-miombonantoka taminy ny Orange Madagascar sy ny ministeran'ny tanora sy ny alavoly. Andiany voalohany ty etsika Totozy ity izay tsy hijanona hatreto fa mbola hitoy any amin'ny faritra hafa aharitra hatramin'ny taona 2024.